mafana be aty Paris dia tena nakamo be na mandeha miasa na manao vidéo na miresaka na mijery le Facebook ary lasa kamo be satria dia zavatra mampalahelo foana dia tena mba zarako ary zany ahita an'le vidéo an'le zazalahy kely iny hoe resaka mampimi kely iny dia mba nalefako tato le izy fa tena kamo be na misaba le Facebook ary fa dia mitovy an'le tsisy valaka tamin'ny nanozongosonana ny Rajoelina ihany nanozongosonana amin'ny Mika amin'izao. Matetika moa teneniko foana ity à 2 mois zay miteny aho hoe le olana dia izao le mpitondra foana no voka-bajambo miara-andrihatra rehefa misy zavatra ataony ambany fahefany le olona le ambany fahefany le mpitondra fanjakana. Dia nameko ohatra mihitsy hoe tamin'ny andron'ny Rajoelina dia Rajoelina foana ny vo farany na dia zavatra tsy hidirany arany dia za tsy miteny hoe tsisy zavatra nataony na nisy zavatra nataony tsy anjarako mitsara an'izay fa na tsy zavatra ataony ara tamin'ireny Ambomalaza ireny dia lazainareo fa manao sorona izy. Zao indray ilay izy miverina dia lazainareo fa Mika indray manao sorona. Zarynareo zany. Sao fotsiny misy vidéo roa tsikaritra androany vidéo iray tamin'ny valan-dresaka nataon'ny PM resaka hoe Afrique du Sud tsisy gadra politika izay eto izay misy amin'ny Vorotsiloza teo akaikiny teo jereo tsara ny fihetsika Vorotsiloza tamin'ireny mafa manao fihetsika ina ny anaran'ity manao ironie be manao fihetsika hautain be hautaine be manao fihetsika misogestime be eo akaikiny PM. Androany izy teo akaiky ny PRRM nanao valan-dresaka momba n'ity raha lajaza sy faty olona ty sy ny rongony sy ny sisy ty dia jereo tsara ny fihetsiny psychologiquement androany tena bizara be ny fihetsiny. Tena tiako tenenanareo zany hoe manomboka amin'ny resaka PRRM mandra-patapitra ny feo amin'ny PRRM tsy à l'aise izy, tsy à l'aise ny fihetsiny. Tsy tsapanareo ve zany hoe inona ny ao ambadika alaiva tsara ao psychologiquement zavatra ataony io manana misy manipulation be ao anatiny teo hita zany izy malahelo fa misy an'izao maty sy ny sisa le zaza sy sisa non tsy any ataovy ohatran'le hoe tsisy gadra politika zany eo dia miatrikatrika ohatr'izao sy le monsieur milay be reny ataovy ohatr'ireny satria samy asa mitovy le izy samy anenjika olon-dratsy zany on va dire dia ataovy asa mitovy le izy fa aza mody mitanondronondrika ody tsy alaizy eo hoe inona ny kasena ao ambadika izay io ambadika io fihetsika io inona dia le flou foana natao tenisany maniny anganiny eo nefa ny tenisany mitady akafahefan'le flou zay foana izy io dia tsy gagy nareo hoe iza nendrikendrehany i bulldozer tamin'izy taty andafy hoe napiditra cocaïne Ravatomanga tsy gagy nareo dia androany nareo anendrikendrika an'izy hoe iza mapiditra ny cocaïne sy mbola io mitoy io ihany zao fotsiny ry Ravatomanga mianakavy aza elingelenareo tsony le firenena fa any nareo ny arenao Madagasikara tsisy dika nanony ny arenanareo any ivelany Madagasikara dia aza elingelenareo tsony le malagasy rehefa tianareo alainy fa nirikosoa dia alaifa tonga dia alaiva ambogadiny izy dia any nareo mianakavy manao fety any dia miaina any fa aza elingelenareo tsony le Madagasikara anay aloha fantatro zany zavatra zany madame Aingo mitady tous les moyens ianao ho anay diaspora aty amerenana vadinao Madagasikara manao dily ianao fa hoe mba hanasorana ny fanenjehana ny Ravatomanga rehetra ao Madagasikara fa vodin-dreninay zany zay sa kindin-dreninay miady aty isan'andro baikony io fanirisoa io manipuleny io fanirisoa io izany asory miala Ravatomanga miala Rajoelina dia androany ianao mitady hevitra amerenana ny Ravatomanga prévu ange i Ravatomanga ny soriny fa au final nialatra amin'ny Rajoelina iny misy zavatra be dia be tsy mikolla tao dia zao le izy tohizanareo tonga dia any tsy mila miverinao Madagasikara zany tsony tonga dia any aza mitady hevitra akory nareo telo mianaka mandeha miresadresaka andrakody sy raha be aty hoe zao dia zao dia zao any dia any
Asa manao zavatra mampime amin'ny fiainana firenena intsony fa makaleo. Hitanareo tsara fa mila masombola fotsiny io ministre de la justice io, fantatrareo zany. Tsy manana valeur afa tsy resa-bola io na resa-body. Fantatrareo zany. C'est ça za personne fa depuis aniny resaka depuis teo Antoine iny de fa hainay film rehetrarehetra niaraka tamin'ny Bitana sy Bitanarivo sy Parson maire n'Antananarivo niaraka tamin'ny Gasikara Fentay. Olonareo daholo reo, mbola olonareo daholo ny olon-dra Vatomanga koa procureur narindra. Albon moa iny efa nasorina, mbola olon-dra Vatomanga iny. Misy procureur raha izay koa atao spécial panala sazy maloto fotsiny ny asany supprimer andre sazy reny. Aza atao an'izany tsony le firenena rangafa mandreraka be. Velao le olona eo aloha hitondra eo. Mandreraka be isaky mihetsika zao. Misolo le président de mena foana. Ihany tena tadidiko mihitsy ny nanendrika andreanareo ny Rajoelina tamin'ny herintaona. Momba andresaka Ambomalaza. Tadidiko ohatry io ny anaovanareo indray any Mikael amin'izao fotoana. Déstabiliser nareo le izy de déstabiliser fitondrany ve Mikael de Mikael any eritreretinareo anao sorina. Nefa nareo menakavy mitabatabata anatin'ity Facebook ty hoe tena tsarana ohatry zao. Impossible angesana zavatra zany. Mba mila mandinika sy misaina hoe manao sorina indray fa hijanona ela eo nefa tsy déstabilisation na politique le izy nous n'intérêt personnel ana olona vitsy le izy. So fotsiny aza miditra mivoaka anatin'ny fiainam-pirenena pour le moment fa velao izy nasary reraka mitabataba satria nahoana leo ny ara-tsim-panahy ty vorotsoloza ty volo ty leo fa mba ho hitantsika menakavy eo monko ny farany io fa io daholo mifosotra an'izao rehetrarehetra zao mbola averiko ny teny felanarandriny hoe io mifosotra io fanirikisoa io mifosotra amin'ny zavatra rehetrarehetra ao Madagasikara jusqu'à hatramin'ny abus de pouvoir efa nomany io ritry ela taty andafy taty fa zay manipulé daholo fa tena hoe vengeance politique frustration tsy fananam-bola na tonga an'io nanaovana an'io zavatra io nanaovana manipulé nanay taty satria te hoe anam-bola te anakarena tamika efa azo ndriky le arena sy vola le dégage osta jereo fotsiny le deux vidéo nyteneniko anareo teo vidéo any teo akaiky PM momba ny cadre politique sy ny vidéo any teo akaiky ny PRRM androany momba andreo zay tsy à l'aise mihitsy izy androany le osta tsy mila zay masava zavatra voakany sadeky etanterantsika tiana mariana eto tsy misy cadre politique zany eto nanao fandikan-dalàna daholo ny olona mikadra eto Madagasikara satria maleo tena ny fitsarana malagasy tsy mitsabatsabaka amin'izany ny gouvernement dia aoka zany sy olona nandika lalàna hiatrika ny fitsarana io fa tsy misy cadre politique eto Madagasikara. Dia fandraisana fepetra ihany koa tavadavilo ny zavatra misy moa dia mampalahelo ihany le satria efa tsy zao tsony ny atao hoe politika efa tsy politika tsony zao fa zao ny atao hoe fampiorona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina Madagasikara dia ny zavatra teneniko mivoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsona ny firaisan-kinatsika ny fiomboana-po ny fifampitokisana dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo police sy gendarme sy tafatsika reo mba hafantarana mba hatratrarana hisamborana haingana amin'ny fomba malaky izay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity zay no anaovana iantsoavo androany mikasika an'io zava-misy io fa tsy misy maizina handresy ny mazava izany eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa
zay efa nanao ny aintseo zavatra nanomboka omaly iady amin'io tsy fandriampahalemana vaovao zay firon'ny sasany eto amin'ny firenena ty dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao